zara satria kolontsaina malagasy io zavatra iainantsika andavanandro dia zaraiko amintsika hoe inona zany valina dia mampatantsika hoe marina sa tsy marina ilay tenintsika teo. Ny fantaniana voalohany dia hoe inona ny anaran'ity toerana misy antsika tia tamin'ny andron'ny fanjanahantany valina riedepoy. Ona maro amin'ireo zokilona sy olondehibe no teny hoe aiza ny fotoana da any amin'ireny riedepoy fa kosa tahanarary asy izy amin'izao fotoana zao. Ny fantaniana faharoa iza namorona lakan-drano andriatany ny valina satria izy namorona io lakan-drano fa fahabola zany tiatananarivo ty dia fe enieny ary tamin'ny andron'andriantany no nahita eto mpanjaka io hoe andeotsika no tatatra mitantaraka ny enieny mba azona tambay afahana mamokatra vary. Fantaniana fahatelo iza nanao farina nosy azo ataontsika marina ihany le Jean Laporte satria ara-tantara dia na miditra teto amintsika zany Jean Laporte rehefa vaky sambo tany amin'ny faritra Atsinanana dia nifandray teny izy tamin'ny rana valina voalohany dia nanamboatra izy tafondro nanamboatra izy basy ka amin'izay fanaovana tafondro sy basy vanja izay dia tsy maintsy mila rano be zany izy ampiasaina amin'ilay ozina zany dia molavana zany teo ampovoany teo dia io farina zany hoe tsy voajanahary ny farina nosy fa kosa voatr'olombelona zany manao farina nosy io dia tamy rehetra ny sorona teo na reniny tatia ilany avaratra dia zay nahatanina renina anatanina renina araka ny fantaniana fahitatra zany hoe raha mitany avy eo amin'ny anosy no na renina ka nahatonga anatanina renina. Fantaniana fahadimy mampatsiaro nao ina ilay tsangambato lehibe ambonjatovo namoroakoa avo be io dia voalaza teo fa fahatserovatsika andreo mahefoa tamin'ny fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo izay atsarovana manokana ny NDRN. Inonavy no mandravaka vavahadin-drovana Antananarivo. Ny mandravaka ny vavahadin-drovana Antananarivo dia anankiroa. Ny anankiray savona voromahery dia ny anankiray filahina ngezabe vita famboany. Zay zany no hitatsika amin'ny vavahadin-drova Antananarivo. Ny anton'ilay filahina ngezabe mampiseho famorana io dia mampiseho hoe manana ny tanjany ny fanjakana tamin'ny fotoanandro ary lehilahy tsy nifora tsy mahazo miakatra ao anatin'ny rovo. Zay zany no hitatsika hoe dia azadiny mendrandra rehefa miditra ny vavahady io rova Antananarivo. Aiza ny trano nomena ny praiminisitra ilay avony esan'ny rotsiro misy azy fa ny latra lesany eo eny andafavaratra ka atoato zany dia ampafantaritsika fa isokatra io toerana io azo ndraiky tsidia io zany le antsoina hoe domaine ilay avony ao ambanimbany orinasa JB no misy azy. Fahavalo iza no anarana mpanjakana amin'ny anarana Antananarivo dia nivalany tsotra indrindra dia hoe Andrianjaka satria tsy teto nireny voky nimena tamin'ny fotoanandro fa nametrahany maramila misy arivo teto amin'ny fitoerana aty ka nahatonga azy hoe Antananarivo. Fasidy faritra taiza teo amin'ny vatany folo anina no nalatsa-dra rehefa nanao ifotoka Besakana izy. Besakana moa tsika tsy mahafantatra dia singa anankiray zany trano morona ao amin'ny rovana Antananarivo. Io Besakana io zany no terizana ny fomba matona malagasy rehetra dia tamin'ny nananganana azy dia teny mpanafo tamin'ny fotoanandro hoe tsy maintsy misy rano nomenina alatsaka zay vao azo aorona fotsy dia tsy misy lety ny vahoaka tamin'izany fa hitriny folo alina no nanolo teny. Kanefa rehefa tena nijery mpanjaka ilay fahavitriany ilay fahavononany ilay fasahidy dia teny mpanjaka hoe tsy aina no alatsaka eo amin'ny fototry Besakana fa kosa raha dia nodidiny izy tamin'izay fotoana izay tapahana ny sofiny dia le raha zany no mipete teo dia azo naorona i Besakana. Fa kosa ny vokatra izay finiavan-driny folo alina zay dia natao tsy maty manota ny taranany. Fantaniana fahafolo farany iza no nanao ny dikakavovahoaka hatreny Ambobao valiny Andrianampomerina dina arivo sy ray alina teo eo isan'ny ambany andro tetomerina tamin'izany fotoana zany
Hitanatream-pony hoe fipatsara ilay diana nataony andriakany dia nanamafy an'ilay famefenany eny izy dia zay natonga ilay dika izy angady sy sobika olona 10,000 sy iray alina no nanao ny dia ny andreo akato-bahoaka atreny am-boboa izy. Isaorana ny vady rehetra tamin'ny valim-panontaniana fantatrareo na marina iny adiso